Marina fa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no namoaka ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana l'olona ny HCC ihany koa no mandray ny fitarainana rehetra mifanandrify amin'ny fifidianana l'olona izay nitontosaina omaly fa 20 ny volana desambra manerana ny distrika 70 ny antso ny ben'ny tanàna kosa handray andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanàna amin'ny alalan'ny fanafainganana asa fanangonana fako mivangongo eny amin'ireo dabapako manerana ny renivohitra ny solombavambahoaka ny Mapara nay vora olodinina avy amin'ny Mapara izay raha ovetrany kosa ny fanadinina. Salo dia mingahako soa ny voaka malagasy mba ho samy ho tratry ny taona vaovao fa za kosa dia miantso ny ben'ny tanàna Antananarivo manao antso aminy mba tsy ho tratry ny taona tsony ireo fako oka tsika tsy fanilika andraikitra zavatra telo ny takiany voaka Antananarivo dia mifandamenana ny tsena dia ny lalana dia ny fako. Izaho zao tamin'ny 2013 dia nanala fako teny amin'ny boribory tany Fatimy tsy misy lalàna eto hoe samy varery mahazo manala fako fa matoanao nandray andraikitra dia efa fantatra fa tsy maintsy fingapingan'olona fa rehefa fingan'olona dia manao rolaty ka zay mbanina ny tanako ny tompony andraikitra rehetra hoe misy lehibe eto Antananarivo raiso ny andraikitra firy ny PDS teo nandritry ny 5 taona 5 taona teo mbola tsy nitatango ohatran'izao ny fako nefa ny samy vahafoana nanao azy ka zay mba nytanako rehetrarehetra hoe mpitsindroka zokotira efitanareo zao fa tsy fidy le izy dia ny lalana rehetra tena boribory tamin'ny Fatimy tapaka daholo le lalana ka mba mino zay fa mivoaka malagasy tsy vaky volo ho tratry ny taona vaovao fa ny fako kosa aoka mba tsy ho tratry ny taona intsony fa dia mamenatra.